Dia faly miarabantsika manaraka an'izao fampianarana izao. Ny lohahevitrintsika androany dia somary hafa kely satria tsy natao ho an'ny olona rehetra. Dia izay ihany koa no hoe mpampianatra tsy dia tena mahazatra antsika ihany koa izany no mitondra azy. Lohahevitra somary hafa hozy izy ahako satria mahakasika manokana an'ireo vehivavy izay mbola tsy manambady, tsy mahita vady satria mitady lehilahy mpino, mitady bandy mpino. Dia izay ilay lohahevitra hoe hanambady tsy mpino sa mbola hiandry ihany. Dia ohatr'izao izany ilay izy hoe vehivavy mpino ianao efa mba te hanambady amin'izay dia efa tonga taona dia tsy mahita mpino lehilahy ianao izay te hanambady anao, fa tsy mpino no be dia be mikaotikoty anao izany. Dia eo anao sahirana hoe andeha ihany ve sao dia mba mpino ihany ity hiafiana ihany ve sa mbola hiandry hoe hiandry mpino Dia izay no resahantsika atao anatin'ity fandarana ity izany. Dia ohatrohatr'izao no fizotran'ny resantsika, iresakantsika ny amin'ilay problemanao io izany, satria problemanao io tsy azon'ny olona. Dia ho jerentsika ohatrany ahoana marina moa izany ny problemanao, io ianao tsy mety manambady io. Dia faharoa hijeritsika ny amin'ny tontolo anankiroa mifanohitra. Misy tontolo anankiroa mifanohitra eo dia ny tsenan'ny vady izany na ny izay raha ataontsika hoe tsena ilay izy. Dia ny faharoa ny prinsipa biblika, izany hoe ahoana ny fijerin'ny baiboly an'izay tontolo izay. Dia mijery vahaolantsika mazava ho azy satria tsy hitako izay olana, tsy hitako izay antony iresahana olana raha tsy misy vahaolana. Dia misy vahaolana iray, vahaolana voalohany izany dia vahaolana faharoa omeko anao dia ho fehezintsika izy rehetra izany hoe inona no izany izany, inona no azontsika tsoahana. Voalohany indrindra aloha dia hoy hoe ho an'ny vehivavy izy ity, fa raha lehilahy ianao mbola tsy manambady dia mitady vady mpino dia mety misy azo raisinao betsaka ihany amin'ity, fa vehivavy kokoa izany no ciblé ao anatin'ity fandarana ity. Faharoa manaraka an'izay dia natao izy ity ho an'ny vehivavy mpino, izany hoe vehivavy na lehilahy izay efa naheno ny filazantsara tamin'ny izay fomba nahenoana ho azy, naheno ny asa fisoloana nataon'i Jesosy kristiana teo amin'ny hazo fijaliana ianao tamin'ny fomba samihafa, dia nanaiky an'izany filazantsara izany ianao dia tonga zanak'Andriamanitra, tonga mpino na nandray famonjena na teraka indray na nandray Jesosy Kristy ho tompony sy mpamonjy, izay terma mahazatra antsika izany, fa olona ohatr'izay izany no resahako eto. Dia ankoatran'izay mazava ho azy izany fa tsy natolotra izy, tsy natao izy ity ho an'ny olona izay mbola tsy manana an'i Jesosy Kristy, ho an'ny olona izay mbola tsy mahalala ny filazantsara ka mbola tsy namaly an'izany filazantsara izany. Izay moa izany ny endrika isehoan'ilay izy ety ivelany, fa ny tena marina Andriamanitra no efa niantso sy nifidy an'ilay olona dia namaly ny antson'Andriamanitra izy. Dia andeha ary ho jerentsika avy hatrany ny tapany voalohany dia hoe ilay problemanao tsy azon'ny olona. Inona izany io problemanao tsy azon'ny olona? Sao dia mba ianao koa aza tsy mahazo tsara ny problemanao io, dia ho jerentsika izy hoe tsy comprendre anao ny olona izany, hoe maninona ianao mba misy mangataka ihany, misy mikaotikoty, olona mifanentana aminao raha ny fijerin'ny olona azy dia tsy manaiky ianao, tsy manambady ianao. Heverin'ireny olona ireny fa vendrana ianao, heverin'ireny olona ireny fa hoe dia ianao no tsisy mpanao combien mihitsy, satria tsy azon'ilay problème. Dia efa tsy alezy mihitsy ianao indraindray, mety asa na mandeha mariazy ianao na mandeha fanasana dia avy ilay tantine dia miteny mba roviana ihany ny indry dia sady sorenanao menatra, tsy azon'ilay problemanao. Izay izany io ilay problemanao tsy azon'ny olona io. Dia satria ilay izy misy fandrika. Izao ny antony hitanao izany ilay fandrika, izao ny antony satria fantatrao hoe sérieux ny fanambadiana, fantatrao hoe avy mandra-pahafaty izany fanambadiana izany, dia tsy midikiditra amin'izany fandrika izany na fanambadiana izany ianao raha ohatra ka mbola tsy hitanao ilay olona tena mety aminao. Dia misy olona izany hitanao izay niditra tamin'ny olona izay
tsy mety aminy a dia hitanao fa mitondra faisana mihitsy jery eo fiarahamonina ianao dia ozy ny fitenitsika amin'izao hoe tandreo miditra tsy lera fa mahita raha satria raha mijerytsika ny olona izay nanambady ny olona tsy tokony ny vadiny dia misy ny saraka dia tena nahita raha tokoa satria tena divorce, ny fizarana ny zaza, ny ady isan-karazany hafaovana amin'ny vadiny vaovao sy ny olona miaraka aminy dia ao ihany koa moa ireo tsy misaraka fa mbola miaritra eo ihany noho ny zaza angana noho ny antony maro samihafa dia hitantsika fa mahita faisana izany rehefa miditra tsy lera amin'ity fanambadiana ity dia andao jerentsika izany hoe fa maninona moa no tsy mety aminao maninona no tsy mety aminao ilay olona izay hitan'ny havanao na hitan'ny namanao hoe mety aminao io fa maninona ianao no tsy mbola manambady maninona ianao no tsy mety manambady an'ilay olona izay arosorosony zareo iny izany olona metimety tokoa izay aporisihan'ny olona anao dia izao ny antony tamin'ny fotoana anankiray ianao dia naheno ny filazantsara naheno ny asa ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy anao dia nanaiky ny filazantsara ianao tonga zanak'Andriamanitra ianao niditra tao anatinao ny fanahy masina dia mila lehilahy mila vady nandalo an'izany expérience izany ianao mila lehilahy izay manana conviction kristianina biblika ianao izay tena te-hiaina amin'izany fiainana vaovao izany ohatra anao dia tsy négociable aminao io condition io izany raha ohatra ka vao tsy manana an'io koa ilay olona dia ohatrany tsy mety aminao raha vadinao dia izay io mampianana anao tsy mety mandeha io satria raha miezaka manazava tsika dia hoe rehefa samihafa ny fitaizana ny olona roa mivady samihafa ny fitaizana ataontsika hoe samihafa ny niveau de vie ohatra hoe indray zanaka mpanankarena be indray zanaka mahantra ohatra dia tena miteraka olana eo amin'ny tokantrano izany indray mety te hitsitsitsitsy indray mety tia mandanindany andeha atao hoe samihafa ohatra ny niveau ana éducation ny mpivady dia indray mety manam-pahaizana be dia indray tena mety hoe tsy dia mahay dia sahirana amin'ny fiseraserana mampivady izany andeha atao hoe samihafa fiaviana foko na firenena mihitsy azy dia problème satria misy fomban-drazany anankiray izay tsy mety amin'ny anankiray misy kolotsain'ilay foko misy an'ilay ray izay problème ho an'ilay anankiray izany rehetra izany dia miteraka olana eo amin'ny fanambadiana ny fitantanam-bola sy ny fitaizana zaza sy ny sisa dia miteraka olana eo amin'ny fanambadiana izay mety mampisaraka mihitsy fa ianao izaho mahita hoe azo negosiana ihany izany zavatra rehetra izany mety azo alamina ihany izany zavatra rehetra izany fa raha ity Jesosy Kristy izay niraisinao ity raha ity fiainam-baovao izay miainanao izao ity no tsy hananan'ilay vadinao dia tsy négociable aminao izany tsy négociable io dia izay no mahatonga anao io tsy manambady izay no mahatonga anao io mianahany eo dia lasa mibandy rehefa tsy manaiky ianao izay ilay olana anao io sa tsy izany no olanao oui izany no olanao dia raha izay ary no olanao izany dia andao jerentsika aloha hiala kely amin'intsika dia hijery tontolo anankiroa tsy n'inona izany fa ny tontolon'ny tsenan'ny asa ny tsenan'ny fanambadiana izany sy ny fijerin'ny baiboly andao ary jerentsika izay ny tontolo anankiroa mifanohitra ozy izy dia ny voalohany izany jerentsika ity grand date io hoe ny tsena misy ny tsenan'ny fanambadiana misy izany ohatrohatry ny ahoana ny demande eo amin'ilay tsena manahoana ny tinady dia manahoana ny tolotra raha izany raha jerena ny tsenan'ny fanambadiana izany dia mazava be fa sipa na vehivavy mahay mampilendalenda no tadiavin'ny lehilahy maro izany hoe vehivavy mampidera sary mampidera vakansa sary eny amin'ny plazy na zavatra tahaka izany izay mampidera bika mampidera tsaran-tarehy mampidera sexy izany no tadiavin'ny olona izany eo amin'ny tsenan'ny fanambadiana izay no tadiavin'ny lehilahy dia avy izany ny vehivavy izany dia mampidera fety mampidera vakansa mampidera vatana mampidera tsaran-tarehy dia indraindray moa izy ireny dia mody asiana andinin-tSoratra masina miaraka aminy hoe noho ny fahazoavan'ny tompo ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao nefa dia
fampidirana bika sy fampidirana sakafo sy vakansa sy rivorivo samihafa ny tena atao dia mampidira vakansy eny ny sasany tsy manohitra ny fampidirana vakansa na fampidirana zavatra raha miteny an'izany fa za koa aza mba manao an'izany indraindray mba mandefa sary fa mba tsy atao fitaovana le izy fa rehefa te hizesitsika dia mahazo mizestany dia alefatsika ny sary zay tiatsika dia za zao manana kaonty anankiray dia any amin'izay mba mizesta amin'ny zavatra zay ataoko dia toy n'izany karazana sary zay alefan'ny olona alefan'ny vehivavy dia alefan'ny kristiana ihany koa zany dia lasa koa zany le vehivavy kristiana dia mba manao koa mba mampidira beauté mba amin'izay mba jeren'ny lehilahy dia mampiasa ny filtre amin'ireny Facebook sy ny Instagram ireny misy moa ny application be dia be amin'ny telefona zao zay azo ampiasaina zany toa manatsara ny tarehy manovanova ny endrika sy ohatr'izany dia ohatran'ireny mba tena tsara be ery ireny na dia tsy tena tsara aza dia ka atao ahoana fa zay moa zany no tadiavin'ny bandy zay mahaliana ny lehilahy dia avy le vehivavy kristiana koa zany dia miazakazaka manao an'izay dia hoy za eto hoe raha izany no tadiavin'ilay bandy dia bandy tsizy koa zany izy raha izany dia raha zay zany no tianao raha no alain'ny bandy raha ny hanambady fotsiny no tena tadiavinao hoe mba hahita vady dia ataovy reny rehefa tsy raharaha ianao hivady ohatrany ahoana no tadiavinao dia afaka mandeha dia mbola atoroko azy ianao hoe misy reny site de rencontre reny afaka mandeha amin'ireny afaka manao annonce amin'ny radio asa moa zany fa tamin'ny radio anankiray taloha space radio angamba izy iny no nisy annonce dia misy hoe numéro zao vehivavy ohatr'izao no tadiaviny lehilahy ohatr'izao afaka mandeha amin'ireny raha mamenatra iny dia efa misy an'izao ny application téléphone misy ny site web zay site de rencontre ny Tinder sy ny Ocupid sy ny Plenty of Fish sy ny karazany reny dia site fanaovana rencontre dia mitadiava any dia any misy be da be raha ohatra ka anaraka ny fomban'ny vehivavy tsy mpino ianao dia raha izay ary ny tsena misy izay zany ny tadiavin'ny lehilahy dia andao kosa ho jerentsika zao ny principe biblika na hoe ny ahoana zany ny fijerin'ny baiboly indray hoe vehivavy tahaka ny ahoana indray no lazain'ny baiboly fa tsara zay toetra tsara tokony anananao na anananao izay no jerentsika zao inona zany no principe azontsika tsoahana avy eo amin'ny baiboly na hoe inona ny lazain'ny baiboly mahakasika ny vehivavy sy ny fanambadiana dia inona ny lesona azontsika tsoahana zany satria amin'ny kristianina antsika tena mpino antsika dia ny baiboly no fahefana faratapiny izay akantsika lesona dia andao hojerena zany ny baiboly raha mijerisika dia hojerentsika zany fa mifanohitra amin'ny zavatra zay hitantsika mahazatra amin'ny vehivavy tsara zay heverin'ny olona ny vehivavy tsara zay lazain'ny baiboly mety tsy voatery mifanohitra fa misy tsy fitovizany be dia be raha ny lazain'ny baiboly zany ny ataony hoe vehivavy tsara dia vehivavy endry vehivavy manana qualité anaty plus anaty kokoa zany ke ivelany zay raha tena jerena ny filazan'ny baiboly dia mety ianao zany mety efa manana an'izany ianao ary mety ianao le tsara tenen'ny baiboly fa ianao mieritreritra fa le seksy tadiavin'ny zalahy ery no tsara dia lasa ianao mampidera bika sy mampidera ny zavatra tsy anananao na anananao ihany koa ery amin'ny Facebook sy ny internet ery andao hijeritsika aloha voalohany indrindra aloha tika tsaontsika mazava aloha hoe tsy misy andininy zany eo amin'ny baiboly zay milaza mazava hoe aza manambady tsy mpino tsisy an'izany ao kanefa tsy afaka manao atso-jainy tsika satria be dia be ny zavatra tsy lazain'ny baiboly mivantana ohatra hoe tsisy ao anaty baiboly hoe aza mifokarangony hifokarangony zany ianao tsisy milaza ao anaty baiboly hoe rehefa miasa ianao dia tsy haiko valivalio ny patron-anao na ohatrohatr'izany mety misy azontsika resina iny fa be dia be zany ny zavatra zay tsy hitanao ao anaty baiboly hoe mazava kanefa kosa ny baiboly dia miteny tsara mihitsy manome principe tsara mihitsy hoe zao ny azo atao na zao ny tsy azo atao lasa arytsika hijery voalohany tsika eo amin'ny bokin'ny oabolana toko faha 1:30 dia tsy ovaka itsika fa vakio daholo izy rehetrarehetra ny andiny 1:30 rehefa ny hatrany ianao fa ny andiny 10 hatramin'ny 12 ihany no
hojerentsika zao dia ny andin'ny fahatelopolo angamba zao no lazainy ato hoe iza no mahita vehivavy mahavatra fa ny asarobidiny dia mihoatra noho ny perla. Vehivavy mahazatra zany no atenenin'ny baiboly eto fa tsara matoky azy tanteraka ny vadiny, zany hoe vehivavy fidèle, vehivavy mahatoky zay hoe qualité anaty dia izy hoe satria tsy mandany lany fananana izy, tsy manao ratsy aminy raha vehivavy fa manao izay ahasambatra azy kosa mandritra ny andro rehetra iainany. Mamitaka ny bika ary mandalo ny antsara-tarehy fa ny vehivavy manaja ny tombo ihany no deraina. Zany zao tonga dia qualité omen'ny baiboly hoe ny vehivavy manaja ny tombo, zany no atao hoe vehivavy tsara. Ory zalahy, zany ny vehivavy tokony alaina vady. Jery andininy hafa tsika ohatra hoe ny timoty voalohany toko 2:7-10 dia manao hoe toraka izany koa ny vehivavy tiako mba hiaingo maotina tsara sy mahalala onona izy ireo ka hitondra fitafiana mendrika, tsy hanao taovolo mihaitraitra, tsy hirenty volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy fa hiravaka asa soa mifanentana amin'ny vehivavy mankatoy ny fivavahana amin'Andriamanitra. Jereo tsara hitantsika eto zany ilay tsy tena miteny zany ty andininy ty hoe aza manao volamena na hoe aza manao taovolo fa raha ny tena tsindriny dia hoe tsy any amin'ireny qualité ivelany ireny no tokony irentirentiana angamba ny azo ilazana azy fa ny fankatoavana ny fivavahana amin'Andriamanitra. Dia raha mijery ihany koa tsika ny Petera voalohany toko 7:7-5 dia manao hoe aoka ny haingonareo tsy ho zavatra ivelany fotsiny toy ny taovolo sy ny firava-bolamena ary ny didy akanjo, fa aoka ny haingonareo ho zavatra miafina ao am-po dia ny haingo tsy mety simba vokatry ny fahalemem-panahy sy ny toetra tony. Izany no tena sarobidy eo mason'Andriamanitra. Hitanareo hoe aoka ny haingonareo ho zavatra miafina ao am-po dia haingo tsy mety simba. Ataontsika zany hoe ilay toetra anaty ozy ilay qualité anaty ilay Jesosy ao anaty mihitsy izay ilay mahasamihafa, izay ilay qualité anaty zany izay ananantsika sy tokony ho jerentsika akaiky raha haka vady. Dia izany akory tsy midika hoe tsy maintsy hanao akanjo tahaka izao tsika na hoe hanao volo signon antitra be na dokodoko asa len'le kopom-bolondry mamanay na zipo lava be na inona, tsy izay zany le tiana tenena eto fa justa hoe qualité anatiny atsika. Jesosy, fahendrena, fanetretena, fidélité, zany ny qualité atsika kristianina ary zavatra ananantsika zany no i Jesosy tonga ao anatintsika. Dia raha hijery ary tsika ny prinsipa tany amin'ny testamenta taloha ohatra zany ohatra hoe i Abrahama naniraka ny Eleazara akavady ho an'i Isaka, ny Genesis toko 4:20 aleo vakianao fa mandeha aingana be fotsiny eto zany dia miresaka ity ny amin'ny hoe rehefa antitra Abrahama zany dia naniraka ny Eleazara izy hitady vady ho an'ny zanany Abrahama zany izay nanana fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra, dia naniraka ny Eleazara haka vady ho an'ny zanany any amin'ilay havany izay ataony fa matahotra an'Andriamanitra ihany koa. Dia ao anatin'ity tantara ity rehefa vakiantsika dia hitantsika eny ihany zany ilay teny majinijinika hoe rehefa miteny zany ilay havany Abrahama izay nangalana vady ho an'ny zanany Isaka, dia hitantsika ilay mivoaka ilay ny tompo hoe ilay tahin'ny tompo amin'io andininy ihany hoe nandohalika aho hitsaoka ny tompo Andriamanitra Abrahama tompoko ary nisaotra azy. Izany ny tenin'ilay iraka nalefany Abrahama zany rehefa nahita ny vady ho an'ilay zanany izy dia hitantsika olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra izy rehefa nahita an'ilay zavatra nitadiaviny dia nandohalika nitsaoka ny tompo dia izy hoe nisaotra azy. Dia rehefa namaly koa ry Labana sy Betuely eto ilay ray aman-dreny sy anadahany ilay vehivavy Rebeka izay nalaina ho an'i Isaka, dia izy zareo hoe avy amin'ny tompo, ity le mavomavo hitantsika avy amin'ny tompo tokoa no niavian'izao zavatra izao ka tsisy azona idika-hevitra. Zany hoe tombona tsara zany ilay prinsipany Abrahama hoe olona matahotra an'Andriamanitra ny havany dia any izy no haka vady ho an'ny zanany. Dia mitohy moa ilay andininy eto hoe
indro i Rebeka eo anoloanao, ento miaraka aminao izy ary aoka ho vadiny zanakalahy ny tomponao araka izay nambarany tompo. Tanareo le tompo, le fiankinana amin'Andriamanitra zany tazana eto. Ohatr'izay ihany koa ny Jakoba zany eto dia rehefa apakavady ho an'ny zanany indray Isaka zany dia nilaza tsara izy eto hoe eto amin'ny andininy fahaenina hoe aritany Esau fa nanao veloman'ny Jakoba itsehaka Isaka zany io sady efa nandefa azy akavady any Mesopotami ambony, ary teo mpanaovam-beloma dia nanafatrafatra azy izy mba tsy hanambady zazavavy Kananita nakatoa andray ny resy reniny tokoa i Jakoba ka lasa nakany Mesopotami ambony. Dia ovakitsika koa faraparany ty Deutéronomie 7:1 ka hatramin'ny 4 fa ty manampy azy ihany koa. Ny tompo Andriamanitrareo no ampiditra anareo any amin'ny tany izay hidiranareo mba alainareo fananana. Ty zany ilay rehefa niainga avy any Egypta ny zanak'Israely andovany tany Kanana, dia hoe rehefa tonga any nareo, firenena maro, firenena 7 izay lehibe sy mahery no ianareo no roahin'ny tompo hiala eo anoloanareo. Dia ny Etita, ny Girizita, ny Amorita sy ny Kananita, ny Perizita, ny Hivita ary ny Jebosita. Rehefa tolotry ny tompo Andriamanitrareo eo ambany fahefanareo ireny ka horesenareo dia ataovy ringana tanteraka, aza manao fanakam-pihavanana aminy na mamindra fo aminy. Aza mampifanambady ny zanakareo aminy. Ny zanakavavinareo tsy homenareo vadiny zanakalahiny, ary ny zanakavaviny tsy alainareo ho vadiny zanakalahinareo, fa aviliny reny vahiny reny tsy hanaraka ny tompo ianareo, tompo ireo tananakareo ka hanompo Andriamanikafa dia hirehitra aminareo ny fahatezeran'ny tompo ka haringany ianareo. Dia ndao hiverina kely ty amin'ny testamenta vaovao indray hoe aza mety asiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina, ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala, ary inona no iraisan'ny nanjaran'ny mino sy ny tsy mino, ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona ao aminy sy andeha aminy aho, ary izy oloko koa mivoa ao aminy ianareo ka misara aminy hoy Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izao handray anareo. Ny mpivady dia zioga miaraka io, miaraka ny mpivady amin'ny rehetrarehetra, miaraka amin'ny décision rehetrarehetra eo amin'ny fanambadiana. Dia raha ohatra ka olona ny Andriamanitra tsy mitovy, na hoe tsy mitovy ny fandraisana ny Andriamanitra ny fankatoavana azy nefa miray jioga, dia tahaka ny mampiray jioga biby tsy mitovy zany, asa na mampijioga alika sy apondra miaraka nga dia asa ohatrany ahoana ny sary iarahan'izany. Tsy rasisma, tsy arenaisma, satria hoe nanankarena ry Abrahama dia izy nanana ny rasiny hoe ny taranany zany tsy hoe zany ny antony ilay nanirahany Abrahama ny Eliazara sy ny nandefasiny any Jakoba akavady any amin'ny havany, fa convictionisme, tsy haiko raha fiteny zany fa resaka conviction le izy. Jesosisme, resaka noho i Jesosy raha tsy manambady spino isika, noho ny conviction biblika izay ananantsika raha tsy manambady spino isika. Dia satria tsy izay investira avy, mariazy dia avy mandra-pahafaty ozy tsika, dia raha ny mariazy zany zava-manahirana dia tsy isay investira hiaraka amina spino amin'izany tsika. Tsy hitovy ny point de vue eo amin'ny fitaizana zaza, tsy hitovy ny point de vue eo amin'ny fitantanam-bola, ny fomba azahoana vola, ny valeur ho ampitaina amin'ny zaza tsy mitovy, ny fisehosehoana tsy mitovy, tsy afaka mitondra zioga tsy mitovy zany tsika, tsy mitovy amin'ny zavatra be dia be tsika. Amin'ny andavanandro mety mitovy amin'ny olona tsy mpino ihany tsika, fa rehefa miditra akaiky ao anaty tokantrano hitaiza zaza anangana fiainana tsy mitovy, tsy afaka miara-mijioga amin'ireny sika. Dia mazava ho azy ny Romanina zany raha raisitsika ny Romanina 12:4 hoe eny izay hitantsika ao amin'ny soratra masina dia voasoratra ho fampianarana antsika
Soratany reny tantaran'ny Abrahama, tantaran'ny Jakoba, naka vady sy ny sisany reny Timoty sy ny Petera reny akatsika prinsipa, akatsika fomba fijerin'Andriamanitra, dia izany prinsipa izany no sotomontsika hoe inona no tokony lesona zany na fomba fiasa zay hojerentsika anehoantsika n'ilay mahavehivavy tsara eo anatrehan'ny tompo sy lehilahy tsara eo anatrehan'ny tompo atsika. Eto dia te hanamarika kely vetivety ahako hoe tsy mety hanaovana mody adala ny tompo Andriamanitra. Tsy mety hanaovana mody adala Andriamanitra hoe misy olona izay hitanao fa ohatraohatran'ny mpino. Tsy manana an' Jesosy fa mpiangona, mpandray fanasan'ny tompo, kôrala, mpitendry ao am-piangonana, tsy haiko. Dia fantatrao fa tsy mpino ilay olona fa ohatran'ny mpino. Dia mody ambambarinao eo amin'Andriamanitra eo ihany dia milaza aminao fa mety ho ataon'Andriamanitra ohatran'ny mety io dia tafiditra ianao vao mitona amin'ny poto ao anatiny ao. Ataoko dia vaoretomodintsika no nomery toko faha 12 izay ahitantsika ny tantaran'ny Balaka sy Balama izay i Balama izay ohatran'ny nihaino an'Andriamanitra na nontanin'Andriamanitra dia nahazo valiny mazava hoe izao atao. Dia rehefa avy eo mbola lasa ihany izy modina ny tany an'Andriamanitra hoe sao dia miova hevitra ve Andriamanitra hoe mety ihany ve sa tsy mety ilay manozona ilay zanak'Israely dia mivanian'Andriamanitra izy hoe mandehana dia nandeha izy nefa rehefa nandeha sakanan'Andriamanitra. Abedabeny rehefa mamaky an'io tantara io no mahita hoe fa tsy Andriamanitra ve nandefa azy. Fa jereo tsara ny 12 ny 7 ny 12 dia hitantsika ny clé amahanankinan'io hoe tsy mety hanaovana mody adala Andriamanitra rehefa miteny hoe zao aza amin'ray izy io amin'ny tsy mpino dia aza mody atao hoe mpino hoe zao. Azontsika dia voaretomody io vakeo ilay nomery 12. Ndao ary tsika hijery vahaolana kosa. Vahaolana voalohany arosoko dia izao. Andraso fa tokony ho avy eo ilay anjaranao. Izay zany ny vahaolana voalohany hoe raha izay ary ny zava-misy izany dia ahoana. Dia izao hoe tokony manana anjara ho anao ny tompo. Mety misy vady sahaza ho anao noman'ny tompo ary mpino ohatranao. Dia andraso. Vahaolana voalohany zany miandry ampaharetana. Ozy ny Jeremia 7:1 hoe fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo hoy Jehovah dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Ame fanantenana ao antsika ny amin'ny farany Andriamanitra dia anisan'ny zavatra azontsika andrasana amin'Andriamanitra zany hoe mba miovady mpino tena manana an' Jesosy ohatrana manana prinsipa ohatranahako prinsipa kristianina dia andeha hiandry ny tompo Zay ny voalohany zany vahaolana voalohany hoe andraso eo. Ny Romanina 9:1-3 sy 2:30 no tiako jerentsika hoe inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany. Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no hatohitra antsika, izay tsy niandro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Tsy omeny antsika koa ve izany vady izany. Fa andao tsy hanao prospérité, hanao karazany tony mampanantena zavatra be fahatany tony tsika fa andao jerentsika amin'ny tena contexte n'ity andinin'ity rehefa tohizantsika dia eo amin'ny ny ao alohany aloha no jerentsika zany ny 8:28 zany manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Matetika eo andininy dia vakitsika dia rehefa misy tsy nahazo bus tsika dia lasa nandeha tongotra aveo dia hoe mba nanao exercice dia ny zavatra rehetra mahasoa fa tsy zany ny contexte eto amin'ity andininy izay anjerentsika teo zany hoe nijerentsika ny ao alohany ity zany no vakitsika teo io tia ny ao alohany dia raha mandroso amin'izay tsika dia hoe ary fantatsika io zany le andininy jerentsika teo fa averintsika hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo satria izay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lahy matoa amin'ny rahalahy maro izy ary izay notendreny no nantsony koa ary izay nantsony no nohamarininy koa ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Mety manomana vady sahaza ho anao ve Andriamanitra? Raha ilainy zany hitovitsika endrika amin'ny zanany dia omeny zany. Ozy izy hoe
zananylahy rehefa nomeny antsika Jesosy Kristy izay namondra antsika teo amin'ny hazo fijaliana efa nomeny antsika dia tsy omeny antsika ve zany dao angatahany raha eo amin'izay niverenako ty andinin'ity rehefa vakitsika hoe satria izy hoe dia izay voaantso araka ny fikasany raha teo zany hoe ilay fiantsoany Jesosy Kristy atsika zany ho zanany dia ho zanak'Andriamanitra dia hoy izy hoe satria izay fantandraha teo koa no notendreny nitovy endrika amin'ny zanany dia ity andinin'ity zany dia miresaka ny fanendrenantsika hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy fa tsy resaka hoe prosperité hoe hanana-karena hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoana fa ity zany hoe ilay mahasoa zany eto dia ilay hahasoa antsika amin'ny fitoviana ahatonga antsika hitovy amin'ny Jesosy Kristy ka raha ilay vady zany anisan'ny élément anampy antsika amin'ny fitovizana amin'ny Jesosy Kristy dia ao anatin'ny planin'Andriamanitra raha teo zany dia ao anatin'ny antsony sy nanendreny antsika dia mino aho hoe omeny zany omeny anao zany vady zany dia izay vahaolana voalohany andraso omeny zany ny vahaolana faharoa omeko dia izay hoe na isy vady na tsisy vady dia efa nahazo ny tompo ao zany resaka hoe don de célibat ny hoe fanomezan'Andriamanitra mba tsy hanambady misy manana an'izany zavatra zany na isy vady na tsisy vady efa nahazo ny tompo zay ny vahaolana faharoa zany hoe natonga voalohany zany hoe andraso ho avy faharoa hoe tsy hoe andraso fa tsy ho avy fa hoe raha tsy ho avy ilay izy dia efa nahazo ny tompo ny Jaona toko fahatelo andininy fahina ambin'ny folo ny tsotra be hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay efa nahazo ny zanany lahintsika efa nahazo fiainana mandrakizay tsika tsy resaka hoe any an-danitra mandrakizay fa izao tsika dia efa manana ilay fiadanam-po ilay fiarahana amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro efa lanitra efa fiainana mandrakizay dia tena efa nahazo ny tompo tsika efa nahazo tsika na tsy mahazo vady ary dia efa nahazo ny tompo misy zany ilay io ihany koa ilay tenenina eo amin'ny Mateo angamba ilay hoe ionoka noho ny fanjakan'Andriamanitra ny ionoka dia olona izay tsy manambady na natao tsy afaka manambady noho ny antony samihafa teo amin'ny kolontsaina tamin'izany dia misy ihany koa zany ireo olona izay tsy manambady noho ny fanjakan'Andriamanitra tsy manambady satria tsy mahita mpino izay afaka hifampitantana aminy ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra dia aleony tsy manambady lasa ionoka zany lasa tsy manambady zay dia misy moa no manambady miforse ihany manambady fa mba nahazo mpino dia tsy maninona ihany koa rehefa hita ihany hoe mety mandringa raha manana don de célibat ianao nanambady fa tsy tena dega be zay rehefa samy mpino ny fanambady dia efa nomeny ny fiainana mandrakizay tsika tsy revirevy any an-danitra zany efa nahazo dia tsy maninona na tsy mahazo vady aza fa efa nahazo ny tompo dia reto ireto fanaontsika angambo reto fa tsy misy soay afa-tsy Jesosy navoky ny areny tany manan-karena ho nahita azy valy ao amin'ny reao zany iry zany efa manan-karentsika nahita azy na misy vady na tsisy vady mety tsy hainao angamba le hira teo satria izy ianao hoe ohatran'ny tsy fihirana any am-piangonana dia mety ho fihiranao any am-piangonana ity raha ity hoe Jesosy no anjara soa izay mahafa-po tokoa soa tsy manam-paharoa ay Jesosy ampy izay manovokovoka ery tsika rehefa miran'ity hira ity hoe ay Jesosy ampy izay ampy tokoa ve ilay Jesosy eny izao rehetra izao tsy hamozako anao ry Jesosy izay tsy mandao ay Jesosy ampy izay ampy anao ve Jesosy na tsisy vady ary ampy anao Jesosy na tsisy vady aza ity moa le andininy mikasika ny ionoka teo dia efa voaresako teo ny aminy hoe misy ireo manao ionoka ny tena no an'ny fanjakan'Andriamanitra dia raha jerentsika ohatra ny kristianina voalohany iray toko fahafito andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo ohatra dia hoe ozy Paoly no miteny eto fa tsy izaho ary ny amin'ny olona tsy manambady dia tsy nahazo zokodidy avy amin'ny tompo
fa manolotra ny hevitro kosa aho eto tandremo tsy hoe tsy tenin'Andriamanitra akory ty fa tenin'ny Paoly fa i Paoly tamin'ity teny an'ity teny ity zany tsy nazahoany instruction directa fa i Paoly dia rehefa niteny sy nampianatra an'ity izy dia nitsindriny ny fanahy masina ilay inspiration an'Andriamanitra zany dia tenin'Andriamanitra mihitsy ity fa i Paoly apôstôly no tsy nahazo zany hoe inspiré izy amin'ny fotoana io. Dia ozy hoe fa nanolotra ny hevitro kosa aho toy ny olona efa nahazo famindrapo tamin'ny tompo koa komboka azo itokiana. Hitanao azo itokiana. Izao ary no hevitro. Noho ny fahasahiranana ankehitriny dia tsara ny tsy manambady. Tsara ny tsy manambady amin'izao fiainana izao. Noho ny fahasahiranana sy ny ritma isan-karazany. Eny tsara ho an'ny olona ny toy izany. Eto izy maka fahindrina hoe lehilahy efa manambady ve ianao? Aza mitady izay isarahana. Lehilahy tsy mbola manambady ve ianao? Aza mitady vady. Vehivavy mbola tsy manambady ve ianao? Aza mitady vady. Izay koa ilay teneniny eto. Kanefa tsy manoto ianao raha manambady. Ary raha manambady mabavy ny tovovavy dia tsy manota. Saingy ny manambady dia tsy ilaozam-pijaliana amin'ny fiainana andavanandro. Ka tiako tsy hiaran'izany ianareo. Izany ny teniko ry havako. Efa fohy ny andro ka amin'izao sisa izao dia aoka ireo manambady toy ny tsy manambady. Na ny manambady izy ange ataon'ny Paoly toy ny tsy manambady amin'izao hozy izy hoe tiako tsy hiaran'izany ianareo. Be problème ny olona manambady. Dia mitoy izy eto hoe ireo mitomany dia aoka toy ny tsy mitomany, ireo mifaly dia aoka toy ny tsy mifaly, ireo mividy zavatra dia aoka toy ny tsy manana zavatra, ireo fatra-pikirakira ny zavatra izao tontolo izao dia aoka ho toy ny tsy mikirakira izany fa mielina ny endrika izao tontolo izao. Mandalo ny fiainana ary ho avy ny tompo dia tsy tian'Andriamanitra, tsy tian'ny Paoly apôstôly ho adalain'izany vady izany ianareo. Tiako ho afaka mifanahiana ianareo, izay ny tenenin'ny Paoly eto. Ny lehilahy tokantena dia miahy ny raharahany tompo, manao izay hahafalin'ny tompo, fa ny lehilahy manambady kosa dia miahy ny raharahan'izao tontolo izao, manao izay hahafalin'ny vadiny, ka dia mirofo. Ary ny vehivavy tokantena sy ny virjiny dia miahy ny raharahan'ny tompo, hany ka voatokana ho azy tompo vatana amam-pana. Fa ny vehivavy manambady kosa dia miahy ny raharahan'izao tontolo izao, manao izay hahafalin'ny vadiny. Zay. Ny ahasoa anareo ny lazako izany, tsy hoe amela-pandrika aminareo fa anaovanareo ny mendrika sy fikiranareo amin'ny tompo, tsy misy manembatsembana. Tsy be fambarana be makaizy io. Izaho miresaka aminareo izao dia 20 taona mahery nanambadiana. Ozy ny fitenin'ny tanora ve sa fitenin'ny olona taloha hoe dobo tsy hitany mahamanina. Ianao ilay tsy ao anatiny ao dia ohatran'ny hoe dia tena fahasambarana. Indrindra moa ilay namanao mbanahazo iny dia mizesta miaraka amin'ilay olona miaraka aminy dia ohatran'ireny dia tena hoe dia sambatra ery izy dia miditra amin'ilay robe de mariée ao am-piangona dia ohatran'ny hoe tapim-pahasambarana ery izy fa tsy tena arak'izay. Misy lafiny maro mahatsara azy manambady, misy fafinaretana, misy tombontsoa maro fa tsy tsara arak'ilay mampilendalenda be anao io loatra. Dia hozy Paoly hoe noho ny aminareo no antony tsy azonareo problème ny ilazan'ny Paoly eo hoe tsara ny tsy manambady pour votre bien. Dia eny satria moa manambady dia afaka hiteninareo hoe satria ianao efa manambady dia mahita an'izany fa i Paoly io no miteny hoe tsara kokoa ny tsy manambady. Tsy manana fahalalahana tahaka anao célibatera mpiadidy, mivady, ny zanaka, ny adidy amin'ny ramatoa, ny adidy amin'ny fianakaviana samihafa ry, ny zanaka mila karakaraina ary sy ary. Tsy manana flexibilité ohatranao io tsy manambady io fa lava rambo, mpiadidy voazaringy-javatra maro. Tsy maintsy miasa mafy mba hamelomako an'ireo vady aman-janako ireo. Anao afaka miasa mafy ho an'ny tompo. Ty hanompo anefa tsy afaka. Ty hanompo mihoatra an'izao ataoko izao fa tsy afaka. Be adidy be asa, be zavatra indraketana. Araroto sy falio izao
zao fahafahana sy fahalalahana nomeny tompo anao zao, zao liberté anananao zao. Ifalio zao fa tsy ananako zao, tsy ananan'ireo vehivavy manambady ireo zao, be problème ireo. Fehiny aiza ny fifalianao? Ao amin'ny tompo ve ny fifalianao sa any amin'ny zavatra hafa? Any amin'ny vady? Ny ahita vady ve no problemanao? Zay ve ny tena mahafapo anao? Tsy mahafapo anao ve Jesosy? Tsy ampy vady ianao, fa raha mahita vady ianao fa vady maditra dia ahoana? Raha tsy ampy anao ny tompo dia tsy ampy anao ny vady. Azo vady endry ianao fa tsy mahazo zanaka, be dia be nge manambady tsy mahazo zanaka e. Dia tsy ho faly ianao satria tsy nahafaly anao ny tsy nahazo vady, tsy nahafaly anao ny tsy nanambady, tsy nahafaly anao ny tsy nahazo zanaka, dia nahazo zanaka anao dia maditra. Dia azo zanaka ianao fa endry ireo zanaka ireo hanambady. Dia raha tsy ampy anao ny tompo dia tsy ampy anao ny zanaka. Raha hanambady hanan-janaka ianao fa tsy afaka hanabe an'ilay zanaka ao araka ny tokony ho izy, tsy afaka hitaiza. Na lehibe ary ny zaza, tafita ny zaza dia hanambady ny zaza dia tavela rereo ihany nareo mivady na ianao rery. Dia raha tsy ampy anao ny tompo, raha tsy mahafaly anao ny tompo, raha tsy fifalianao ny tompo dia tsy fifalianao izany vady izany. Aza manaraka an'ireo vehivavy tsy misy fotony rehetra izao amin'ny filtre auto-publicité amin'ny Facebook sy ny réseaux sociaux rehetrarehetra eny. Tsy misy fotony ozy izy ohatran'ny hoe mivantambatana be ilay fiteny, fa tena io mihitsy no tiako tena hoe tsy misy fotony. Ny amakamaroan'ireny vehivavy ireny dia tsy manana an'ilay qualité anaty anananao, tsy manana an'ilay fahatsarana ao anananao voatenin'ny ohabolana sy ny timoty sy ny petera sy ny sisa teo. Tsy manana an'izany ireo, tsy manana bala fa tsy ny ampidera volo, ampidera tsara tarehy, ampidera bika, ampidera mahaseksy, ampidera vakansa, ampidera sakafo. Tsy manana ampideraina, tsy manana fotony ireo, tsy manana ilay Jesosy Kristy fotony ireo, tsy manana ilay toetra anaty ireo, tsy manana an'ilay maha-kristianina, tsy manana fiainana mandrakizay ireo. Raha ohatra moa izany ianao sady tsara tarehy ianao ny ao amin'ny tompo dia manana azy dobla izany ianao, fa aza ampiasaina ilay fitaovan'izao tontolo izao ahazahoana vady, fa ilay fitaovana ao amin'ny tompo ampiasaina. Mitovy ve ny Andriamanitra ao sy ny Andriamanitra ireo olona mametsiny ianao hoe tsy manambady ireo ianao? Ilay kozinina anao na ilay namanao nanambady an'ilay bandy be detente, be vola, bogosy, mana fiara sy manana zavatra rehetrarehetra, Andriamanitra mitovy ve ny respect anao amin'ny Andriamanitra ao ilay namonjy anao tamin'ny fahotana sy ny an'iny namanao iny? Dia mitsiriritra azy ve ianao? Mila ohatra n'iny ve ianao? Ary io koa eo am-boalohany ohatran'ny hoe dia tsara be sinina fa rehefa mivady 2 taona, 2 taona, 10 taona izy dia anontania ny fiainany. Fa raha tsy eo amin'ny Kristy ilay vadiny dia potika ny fiainany. Ary na tsy potika fa succès reto ambonin'ny tany hoe manatrano be izy, tafita ny zanany, hiendry ny zanany, miteraka ny zanany sy ny sisa, dia ho any amin'ny elo mandrakizay ihany. Fa ratsy ny ilay vadiny, ratsy ho taritin'ny vadiny ho amin'ny fiemorana izy. Dia ho izay mitovy be ny disposition anareo anatrehan'ilay Andriamanitra, mety mitovy ihany ny Andriamanitra ivavahana tsinona. Ity izany misy clé anankiray azoko fa tsy fombantsika malagasy loatra ity, fa fomba-mbazaha, fa azontsika ianarana. Raha misy lehilahy re ka mpino ka tianao dia teneno izy tiako ianao tsy hoe tara aminao satria milay ianao be vola sy ny sisa, fa izaho manana an'i Jesosy Kristy dia hitako ianao hoe manana an'i Jesosy Kristy, tia hanangana tokantrano miaraka amin'ny lehilahy ohatr'izany alefaso. Ohatran'ny tsy ambaniako ianao raha izaho ilay lehilahy dia izany ny zavatra lazainao anahy. Mandana ry avanseo tia hanafaka anareo nefa na izany apetrako kely daholo ilay teo, apetrako ilay teo hoe raha tsy feno ianao fa tsy manambady, raha tsy ampy anao ny tompo,
raha tsy ampy anao ny fadana mandrakizay, raha tsy ampy anao ny hoe higardeany zany fiainam-panao zany milamy, fiainam-panahinao zany tsy hisy risika na hoe hiheverin-dalana na ho simba noho ny fanambadiana tsy mpino, dia mandehana fa tio teo hitantsika eo, hitanao eo ny vokany. Raha sendra lehilahy mba endriendry moa ianao dia mety tsy dia hifojaliana loatra, fa ny fijaliana aloha dia tazatazana satria tsy mitovy ny Andriamanitra, tsy mitovy ny prinsipa, tsy mitovy ny lalàna tiana hitondrana ny fiainana. Vonona ve ianao hizaka ny ho azy fijalianao io? Raha ataontsika hoe azy fijaliana zany, raha tsy mahita lehilahy zany ianao mpino hanambady anao, hizaka ny ho azy fijaliana io ve sa ho azeranao fa mafy loatra ny antsoantso ny mpanakora, ho avelanao fa mafy loatra ny fanarabirabian'ny neny sy dada hoe tsy ahita ny zafikerinay ihany zahay, finona ny tsy andanandre amin'iny, maninona zao iny, fa nga dia devoly ny lehilahy iny. Zany nge ny mahazo antsika e. Fa za miconseille ianao aza manambady, aza miditra amin'olona tsy manana an' Jesosy raha manana an' Jesosy ianao, fa manimba fiainana ianao. Tsia fantatro ny Andriamanitra, fantatrao ny Andriamanitra ao, fantatro ny fifandraisanay sy Andriamanitra, fantaro ny fifandraisanao sy ny Andriamanitra ao dia fantatro ny programanay sy ny Andriamanitra. Dia izay hoe ambony noho ny tsy fahazahoako vady izy, ambony noho ny tsy fananako zanaka izy, akorainy fa ny tompony dia raha. Te hiady an'izany ady tsara zany ve ianao? Te mba ho andrombaka an'izany satroboninahitra zany ve ianao? Mora lazaina izany teneniko izany fa sarotra tanterahana. Fa vonona hiady an'izany ve ianao? Tsy mora, za efa manambady, za manan-janaka. Dia mety ozy ianao hoe mety mora kokoa ny tenenako an'izany, fa fantako fa mafy, fa vonona ny ady an'izany ady tsara zany ve ianao? Tsy mora rangahy, andao hatrehana. Eo amin'ny sipa io dia manomboka, tiako tady idio tsara. Midika ny hoe tsy manambady tsy mpino dia midika hoe tsy misipa tsy mpino, tsy miaraka amin'ny olona tsy mino, tsy mbola nanan Jesosy. Fantatretsika misipa amin'ny olona tsy manana Jesosy dia rehefa avy eo amin'izay sérieux ilay zavatra, dia efa engagé zavatra be da be nefa ny famatorana dia tsy afaka tsony. Dia aza misipa, mampisofranao zao io anie, ianao manao sipa dia tianao rapport sexuel aminao, tianao aminao ilay sipanao, satria tsy manana Jesosy, satria tia hanandrana an'izany izy. Dia problemanao zay, fa raha bandy tena mpino dia mahalala ny prinsipanao hoe tsy hanao an'izany ianao raha tsy rehefa manambady, dia tsy hangataka amin'izany aminao izy. Donc zany tsy manambady tsy mpino égale tsy misipa amin'ny tsy mpino, raha vao tsy mpino dia aza ekena. Sinon mais compliqué les problèmes. Mahereza kia, mahereza lesy, mety vitsy moa ilisany fa kia nareo ranabavy mbola tanora andraso ny tompo nareo ranabavy efa tara andraso ny tompo fa raha tsy tonga ary izy dia efa nahazo ny tompontsika. Amen. Mahereza. Velomary.